mandrapatsika rehetra hiary eto amin'ny chauffeur terre. Ny insolite voalohany angamba tamin'ny ataoko hoe tamin'izaho 20 taona mbola tsy nahay nahandro sakafo mihitsy dia mba te hahandro saosisy anamadinika dia faly erina dia niantsena dia nahandro an'ilay izy tao an-trano dia tonga ny olona ndraikako fa ino tiana ataonao ilay izy saosisy anamalao dia tsy nisy azonao hanina mihitsy ilay izy fa nasika be dia mamenatra ihany aloha satria 20 taona efa tokony hoe lehibe dia tsy niteniteny mihitsy aloha zahako fa ny olona ny accuseko hoe ihanina ny etsena ihanina n'izao nefa ny zanana ao an'ilay izy. Ny insolite faharoa voahaingana kely mihitsy fa hifonako amin'eny maika be mihitsy ako nanao ganache au chocolat tao an-trano dia nivaingana be ilay izy vao ataoko hoe même pas 2 semaines izay dia nivaingana be ilay izy dia maika be natsonika an'ilay izy dia ilay bol na batteuse miaraka amin'ilay ganache iny na atsofoko soamantsara tao anaty lafaoro hoe 5 minutes niodikodina kely teo antsonika tsy teo le bol dia hatramin'izao tsy fantatry ny eny ilay izy fa mihinao fa eto ny eny mahita anazy dia mifona fa nasitrika ao anaty nasitrika ao anaty vilany be ilay fandrahoana confiture reny le bol dia mifona rehefa ao fa hijerevana dia soloina vaovao na dia fantatro arany hoe tena nisy tantarany be iny batteuse iny fa tena désolé moa ony tia tsy mamenatra fa ho ataontsika lesona ho an'ny ankizy tanora tamin'ny fahatanorako ataoko hoe 20 taona lasa teo angamba na 20 taona lasa tamin'izany mbola tsy nahay anglais mihitsy dia niaraka tamina sady namana moa mpiara-miasa tamin'izany dia nakao tao nanana rendez-vous tamina vahiny izany teratany vahiny dia ianao izany mieritreritra hoe miteny frantsay ilay olona izany dia mba hoe à l'aise ianao izany tonga avy any ilay izy miteny anglais ianao mihitsy nahay tamin'izany tena tsy nahay anglais izany hoe mahay mihira ianao izany dia mandika parole dia fa tsy mahay hoe miresaka dia teo akaikiko mihitsy niaran'le olona napetraka ilay namana dia izy nefa ny eo en face keo miresaka amina olona hafa dia ilay olona eto akaikiko miteny anglais te hiresaka amiko dia za mody manisa plafond raha vao miresaka eo io dia ilay tononkira no teneniko lava be dia tsy miteny intsony ilay olona dia angamba ny adiny ray sasany teo ny souffranceko teratera tsimboka ako teo zay za hoe Andriamanitra tena tsy maintsy andeha hianatra ako fa tena lozy ity satria tena tsy fahalalam-pomba satria tena kely fotsiny sisa dia ny lamosiko sisa nomeko ilay olona tao dia fahamenarana tena hoe tena fahamenarana dia lasa ilay olona avy eo izany afaka adiny ray sasany dia ozy izy ilay namako hoe fa sava ianao ie tena sava à l'aise tsara ie tena à l'aise efa namerina tononkira teo saka hoteneko dia anatra kely izany iny hoe menara reto tiany mbola tanora dia menara. Za moa tia moto dia za olona bebeloha dia za koa olona tsy tia mianatra hitan'olona sy tsy tia mianatra hoe eny imason'olona dia tamin'izay nahazo ny moto ako voalohany moto misy vitesse io izany dia niainga avy any Talatamaty dia ozy izy mamanay hoe hainao tsara mitondra an'io tamin'izany izay mipetraka teny Akady fotsy haiko io ka zany efa tena mbola tsy arina indray an'izay moto misy vitesse zany hatramin'izay niainako tena hoe vao nianatra
fa haiko fotsiny hoe tia zany ny embrayage a, tia zany ny vitesse a, dia ohatrohatr' izao zany satria efa nahay nitondra fiara dia inona nanaovako an'ilay izy a tena fa saiko simba aloha ilay moto vao tonga tany an-trano satria dia nitaritiko première talatamaty a ka hatrany akady fotsy ilay moto dia angamba ny kale in-dimapolo teny an-dalana fa soa ihany fa maizina ny andro dia tsy nisy nahita ilay izy a tonga tany an-trano tena ntson'ny ray aman-dreny zany tonga soamantsara tsy nisy tsy nisy naninona mihitsy nefa ianao a efa teny an-dalana le hoe kale in-dimapolo zay amin'io première foana nitondrana an'ilay moto azonareo an-tsaina hoe première foana tsy niova vitesse mihitsy a dia efa saiko simba le moto a ny tena kotsan'ny orana fa mbola ny zesta ihany hoe tena haiko le izy dia fandraika amin'izay moto zay ihany a mbola zay moto zay ihany ianao moa zany milangalitsika be ka satria teo akaiky ny escan tranonay zany tamin'izany dia fa za soa ihany tamin'izay fa nanao kasika fa na izany ara mbola nisy nafantatra kely ihany hiakatra neny Antanimena avy aty Antanimena ambany eny zany hiakatra amin'le misy fiangonana eo ambony eo za amin'io zany ho any Antanimena ny ambony dia za mbola kely be ohatr' izao tamin'izany nefa ny moto netiko ngeza be zany hoe anatelin'le moto a zany dia eo amin'le fiakarana eo anao tsy maintsy tamin'izany io mbola double sens tsy maintsy mijanona ianao zany mijery an'le tomobile avy ary akady fotsy ary tsy zakako re le moto dia nanao zao oy tonga dia niaraka nyronjona teo a dia soa ihany aloha fa tena tsy nalako ny kasika fa efa nijerijerevany olona sava ianao dia le mbola maty kamby ihany sava dia nampian'ilay olona nampiarina an'ilay moto fa menatra ihany satria tsy zakakay le moto dia tsy nisy nafantatra le izy moa zany fa izao le izy zany lasa hainy izao tontolo izao hoe za le tamin'iny le olona kely nefa nle nilanja moto be nazara ny eritreritra ty tena aminay fa hifonako zandriko malalako tena hifonako mihitsy a fa ty moa zany tena hoe betizy adalàna ara-tsindota mbola kely fa ataoko ahoana fa netiny tena fitiavako an'ilay izy a dia tena tsy maintsy nataoko an'izay ianao zay lehibe tany Majunga dia feno mokonazy zany ny maniry araka ny tokotany dia tamin'izany moa zany ny tafitranonay tôle dia ny amoron-dranomasina rehefa misy rivo-dranomasina dia milatsaka le mokonazy dia za tena mery miazakazaka be tamin'izany dia resiko foana zandrinay tena hoe resiko foana fa maneno amin'izay le tafitrano zany zay fa misy mokonazy milatsaka dia kitiky milatsaka any ao an-davaranganao dia mifanenjika izay dia lagy be foana zany izy le tie lasa niary laza foana raha ngale izy fa izay tsy mety tena mifaninana mihitsiny dia nisy anankiray raha nilatsaka tsy heniny le izy dia osy izy za hoe satria izao nampatonga nanamaly faty anazy aloha zany a satria za ataony foana tsy mahazo milalao tsy mampatory tsy mahazo mandeha miaraka amin'ny ankizy raha tsy mampatory zazakely dia ampijaliana zany satria rehefa tsy ataony le raha tokony ataony a dia zany asainy mamanay manao an'le izy dia osy izy za hoe inona raha ny amaliko any voary dia navaliko tamin'izay satria izy tsy maharesy anahy mihitsy raha miazakazaka dia zay fa nisany latsaka dia lasa izay roa samy miazakazaka dia navelako izy tena hoe ohatrany hoe nidepase anahy dia nalainy le mokinazy dia andeha iny le menamena milay dia rehefa andeha hinana an'le izy dia sady gogogotomanina ka ny amamanay neny jere le ratsy loha be fa inona ty inona osy izy nareo a fona re tsy zazao tsony zany a efa nataoko tamin'izany le izy fa tsy niteny a nasiko le izy nefa ngeza be le mokonazy ngeza be reny a nasiko nasiko taindely jesosy afona na dia ndry
dia dia nampalahelo kely izy dia za mememe be hitanareo moa ilay zazakely satria tamin'izany 13-12 ans teo a dia ilay meme faly be fotsiny any ambadika any hoe voako izay a dia nefa ny mahasositra kely mampiomehy fa izay zany ny adalàna kely natao. Ie dia mankasitraka anareo naharitra nijery an'izay hoe adalàna kely izay atao hoe sombony satria raha ny taonako amin'izao ohatra nefa be da be ao anatin'ny iray volana angamba misy bêtisier maro fa sombitsombony izay dia mankasitraka antsika naharaka hatramin'ny farany dia mankasitraka ny Dreamina nanasa anay teto dia misaotra tompoko.